Allez, moi tout flou, hein. Zaty manontany hoe gasy vienao satria nianaranao Andro Rajoelina gasy ray gasy renenao ary moa laza teny amin'ny rova fa tsisy afaka nalandraha makasy anao aveliky any zaty tsy manontany hoe gasy vienao fa ny fantaniko Andriamatofo raha sitrakao frantsay venao manaiky venao fa manana zo-pirenena frantsay Andriamatofo tena fanontaniana mila petraka zany ary na tsy nanontany ary ianao i Gasikara dia za mihitsy no anisan'ny ilaza sy resaka an'izay manontany ianao hoe frantsay ve ianao a Andriamatofo lohan'ny repoblika dia averiko aminao ny fanontaniana hoe ny raha mikirina ato amiko ve ny tianao anontaniana sa ny taratasy izay ananako ny raha mikirina ato amiko a dia malagasy tsy misy olona afaka anaisotra any maha-malagasy aho tsy misy olona afaka anala ny fitiavam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana zay atao afaka hososena afaka tenenana ratsy fa tsy afaka esorina kosa ary tsy ekeko ny filazana fa tsy malagasy eo ray zay inona moa ny problème amin'izany fotana ve zany ny fizakana zo-pirenena hafa tsy namaly mihitsy Gasikara fa misy fotoana itenenana dia misy fotoana anginana aloha dia misy fotoana itenenana ary misaotra anao nametraka ny fanontaniana fa maninona no taritina lavabe le izy moa ny olona mitsikery olona tohatra nefa nilatsaka filoham-pirenena daholo anie olona mpanohatra anie ary raha eo amin'ny lafo ny fitantanana amin'ny firenena no resahantsika Gasikara tsy magaga satria efa ho avy ny fifidianana zao dia hitarina daholo zavatra tsy hitarina tsy tokony hitarina rehetrarehetra milaza aminareo aho fa misy ny fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis d'Amérique tamin'ny 2008 namany izay raha tsy diso fa navoaka daholo hoe candidat izany hoe Barack Obama zany tena voaka hoe afrikanina io marina zany satria Barack Obama ne Gasikara Kenyana afrikanina zany raha io ny filoham-pirenena manjaka ao États-Unis ozy izy zareo ny terrorisme ny slamo fa vahoaka ihany no mifidy tompoko fa tsy ny mpanohatra na ny mpanao politika navoaka ary zareo mihitsy ho sary io polémika be tany États-Unis hoe io Barack Obama Kenyana fa lasa filoham-pirenena ny États-Unis d'Amérique fa ny zavatra tena tiako lazaina dia zao be dia be ny filoha amerikanina teo alohany milaza hoe fahavalinay Osama Ben Laden fa i Barack Obama anie no micapturé any Osama Ben Laden zany hoe ny firenena ny baiko azy ao anatin'izay ihany tsy anome exemple firy fa raha misy ny olona tena mifikotra amin'ny origine any izany amin'ny antokony izany dia ny ANC ao Afrika Atsimo iza no tsy malala a Nelson Mandela hoe zany ny tena mafy
ary idôla ny olona rehetrarehetra. Madagasikara manaovana avao recherche kely fa Nelson Mandela manana nationalité betsaka fa tsy nanakana mihitsy zany ny fitiavany tanin-drazana, ny fitiavany amin'ny Afrique du Sud. Anakefatra ny nationalité ny Nelson Mandela, canadienne izy, brésilienne izy, fa ny ohatr'izay sy ny ao am-pony sud-africaine izy. Iveriny eto Madagasikara nisy tolona natao teto ary ny tantara tsy fanadina. Mba fantatrareo i Jean Ralaimongo, fantatsika zany, fantatro Gasikara Jean Ralaimongo, fantatro Gasikara Raseta, Rabe Mananjara. Reo Gasikara ny fondateur ny MDRN, ny tolona ho an'ny fahafahan'ny malagasy Madagasikara. Fa reo olona telo reo na ny taranany ankehitriny dia mizaka ny zoom-pirenena frantsay avokoa. Karaha ny taratasy kely 8 cm ty aposiko no analanao anahy fitiavan-tanindrazana tsy afaka reo fandraravelona ty tanindrazana. Ty tanindrazana ary vonona ho faty ho an'ny Madagasikara. Anisan'ny fanontaniana apetraka Andriamatoa Fleury mahakasika izay indrindra raha sitraka ao Andriamatoa Gasikara metraka an'izay fanontaniana izay. Ny fanontaniana mipetraka ny maro dia hoe ianao ve nangataka ho frantsay sa avy amin'ny inona no nahazoanao an'izay zoom-pirenena frantsay izay. Ny antony mahatonga izany fanontaniana izany Andriamatoa Fleury nitondra fanazavana avokoa ireo mpiara-miasa akaiky aminao rehetrarehetra, nanomboka talia amin'ny talian'ny kabinetra, talia amin'ny talian'ny serasera, ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta ary farany teo ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidina ny repoblika niakatra avokoa niaro anao amin'izany resaka fizakana ny zoom-pirenena frantsay. Ary farany moa ianao mihitsy no mitondra an'izay fanazavana izay. Ny fanontanian'ny maro dia hoe ianao ve no nangataka ny zoom-pirenena frantsay, zaka ny zoom-pirenena frantsay, satria anisan'ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety frantsay ihany koa mahakasika izay hoe tamin'ny taona 424 nivoahan'izany Andriamatoa Fleury dia hoe takalo ny tsy fanenjehana anao amin'ireo trafika na bois de rose, ireo trafika maro izay nisy tamin'ny fitondrana tetezamita no takalon'izay naturalisation na fizakana ny zoom-pirenena frantsay. Inona no efa ny teny hoentinao Andriamatoa Fleury? Ny voalohany aloha intsika kely ny teninao Abraham Razavy. Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika. Averiko, Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika. Intsika izay. Faharoa, ny kahako sy ny fianakaviako ohatran'ny ka ny Zoé tany Sainte-Marie. Zoé io dia ny mamany malagasy, tovitovy fa rehefa nandalo tao nisy tatsambo niasa missionnaire tao Sainte-Marie dia nivady tamin'ny mamany Zoé. Dia lasa ny papany Zoé no tany Frantsa. Dia rehefa afaka baky Zoé nianatra momba ny médecine teo Ankatso. Dia anointsy te anointsy anarany any ivelany izy. Manana olana ara-taratasy izy. Tsy nahazo visa izy. Nefany i Zoé tena zaza mahay.
dia rehefa tonga tao amin'ny ambasady izy dia niteneniny ambasady hoe ianao aizana raha ianao dia any andafy fa izy ve ianao me-reconnaître ny hoe zanany ianao ino ozy izy dia manova ianao izy izy demande dia tsy manana olana ianao ny anohizanao ny fianaranao any ivelany dia nanao demande zao hoe dokotera izy hoe teny verina eto Madagasikara izy amin'izao tsika amin'ny teny zao manasony vahoaka malagasy kasika ny kahako tsotra be i Abrahama tsy resaka hoe récompense 10 fantatro tsara fa rehefa niala tsy efa tsy filoham-pirenena intsony ny zanako nanohy ny fianarana tany ivelany rehefa nanohy ny fianarana tany ivelany zanako dia sarotra be ny manao taratasy amin'ny filaharana ny formulaire sahirana satria nahazo visa aloha zareo zany isaky ny endolana dia tsy maintsy renouveleny dia osy ny mpisovavanao hoe ianao nga tsy manana descendant français ino azo ny dadabeako ary anatin'ny décret zany frantsay manana nationalité frantsay ay dia raha ohatra ka io zany no ahafahan'ny zanako manohy fianarana dia afaka ataoko fe afaka ataonao Abrahama Razafy iza amiray aman-dreny no tsy hanao ny fomba rehetra atavitany zanany anisany tena angataka ny zoako tsy amin'ny droit hoe mba ahafahany zanako manohy fianarana ny ivelany efa tsy filoha-pirenena fa teo mantsy ny tena mamitaka tanindrazana mba matika efa filoha venao tsy filoha tamin'izany tompoko tena angataka mba ahafahany zanako manohy ny fianarany zay isorako an'Andriamanitra lehibe satria ny zanako lahevy zao fa any université izy any nahazo mention très bien ary gaga ny olo ay noho ny fitiavan-janaka fitiavan-tanindrazana tompoko tsy anarany Madagasikara tsy anarany fireneko ary mitsinjo ny zanaka ihany koa azafady Gasikara azafady Andriamatoa filoha ny ayahin'ny olona mantsy mikasika ity fizakana zoam-pirenena roa tsy hoe zoam-pirenena roa zany fa hoe malagasy sy manana zoam-pirenena frantsay dia sao misy atao hoe amin'ny teny vahiny hoe impact amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra eto Madagasikara izay fanananao ihany koa taratasy amin'ny frantsay izay iresaka fotsiny ohatra ny ils éparses aiza ho aiza ny dingana zay lalomana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fitakiny malagasy andreo nosy malagasy ireo zay zany ny ayany ny olona hoe sao izay fizakanao ihany koa zay zoam-pirenena frantsay izay mety tsy apahitsy ny fanapahan-kevitra raisinao miora zany fitiavan-tanindrazana zany rehefa mikirina ao anatin'ny ranao tsy misy condition zany niza en fasiko ary zany tena anao miora mahakasika ny ils éparses 2019 ane no nanao visite officielle voalohany tao frantsay ary nikabariko tao anatin'izany tsy nisy filoham-pirenena teto Madagasikara nasany taky ampabemaso teo anatrehan'ny filoham-pirenena frantsay oza hoe Andriamatoa filoha Emmanuel Macron misy zavatra mbola marary any Malagasy niratra nitranga tamin'ny 1947 ary ny ils éparses zay identité anay fierté anay ka na mangataka aminao ny fomba ofisialy amin'ny anarany vahoaka malagasy iray manontolo nijerevana vahaolana amin'ny amerenana ny ils éparses io tsy nisy nanao an'izany miora
tsy fantatro nomamika any fa tsy fantatro raha amin'ny teknisiana mba tiako enona satria manamarika ny tantara koa zany za tsy mampiasara velatsy fa fangatana tamin'ny fomba ofisialy ary mirakitra ao anatin'ny tantara nisy afatra nataony président Didier Ratsiraka tamiko talohany nafatesany sasy izy maty izy niampitsony ny alina zay mirala mianaka mbola mifampiantso so izy président tandray moa izy amin'ny olona mpanao politika tandray moa amin'ny mpitsara velatsy fa raha ny rahina ny malagasy ozy izy efa ela be niverina tamintsika hoe izay parso fa niady rery a bon courage jeune homme ozy izy tsaroko zany teniny zany amin'izao tsika amin'ny teny zao satria za rery raha ty tanindrazana ny mpanao politika esory ny tsy fitokivekevitra fa loha miray rehefa tombotsoany malagasy ame ohatra farany aminao a tamin'ny fitakiana ny Ilze Pars fantatra reo tsara ajaiko ary manaja ny heviny koa ara-politika izany professeur Raymond Ranjevo zany anisan'ny pitsikera any fitantanana tamin'ny tetezamita fa rehefa hitaky ny Ilze Pars dia natsoko izy hoe ray aman-dreny enao ny anisan'ny namolavola niaraka tamin'ny président Didier Ratsiraka namerina zany Ilze Pars zany manaiko ve enao hitaky ny Ilze Pars io miaraka amiko ao anatin'ny commission mixte izany professeur Raymond Ranjevo zany satria zany mitrepase anao ny fomba fijery politika rehefa ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny Madagasikara no aresahana ka tsy misy zavatra hafa mibaiko anahy io le kabary io mba tiako alefa anareo hatramin'ny sang zafady satria mirakitra ao anatin'ny tantara zany. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des Ilze Pars est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malgache que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des Ilze Pars à Madagascar. Je vous la demande en mon nom personnel et au nom des 25 millions de Malagasy. Parce que je connais, Monsieur le Président, vos engagements et vos prises de position. Je vous le demande pour notre belle patrie Madagascar. Mba te antany hoe nisy olona hafa ve nitaky taorinan'ny filoha Didier Ratsiraka amin'ny fomba ofisialy any nosy Malagasy. Mazava. Makasirika le matofilo Amerikana fa tsy dikevitra le matofilo ny fitiavanao an'ity tanindrazana ity. Alaka zany tsika rehetra. Ary le sika efa marina dia marina zany. Miara-manaiky ny atao anaty efitrano fa iverenako kely le ady hevitra satria rehefa nino mifanazavanao teo mantsy dia hoe nolovaina ny dadabeako ary tena fita iza koa moa tsy tiany zanany. Ary matofilo raha sitrakao décret de naturalisation izay no niparitaka décret de naturalisation ny fantaniko voalohany dia hoe fa maninona aloha no nafinina ve maninona tsy nampafantarina ny vahoaka fa niandry aza ny mpiolatra taty ariana taty vao samy miresaka an'izany daholo tsika. No faharoa dia zao décret de naturalisation no miparitaka raha ny fahitany azy ary raha nambarany mpahalalana dia certificat de nationalité no azonao raha ohatra ka norovaina le izy fa le zavatra nivoaka décret
de naturalisation zany hoe nangatana zany lay izy ary no certifien'ny fanjakana frantsay zany. Donc raha sitraka ao Andriamatoa Filoha maniry précision avy aminao a manaiky ve aloha anao an'ireny taratasy ny paritaka reny, manaiky ve anao fa marina aloha ireny, ary averiko farany décret de naturalisation no ny paritaka tany Andriamatoa Filoha. Ny fanontaniana napetraka ato Gasikara dia hoe nafiny. Zavatra tiako lazaina ny Gasikara, ny décision na ny fanapahan-kevitra mivoaka amina décret tsy afenina tompoko. Na hito a Madagasikara na maneran-tany, raha vao décret zany izy a dia mivoaka amin'ny journal officiel. Fa faro Gasikara nafenina. Fa efa nisy nanontany ananga nareo hoe frantsay, sarabetsiko hoe comoriana. Raha manontany anahy ianao androany hoe comoriana ve ianao tsia novaliko. Fa frantsay ve ianao? Le taratasy 8 cm aty aposy any anatin'ny portefeuille misy any zay. Efa nazavaiko aminao zay. Faharoa i Gasikara, zavatra tiako lazaina aminao dia tsoky. Satria ianao miresaka hoe décret lalàna. Eto mitodika amin'ny reo olona rehetra zay manao faux débat mikasika an'iny resaka fizakana ny sopirenena frantsay. Fa firifiry moa malagasy eto. Manana zopirenena ary nalepitolona teo ao anatin'ny tantara, satria namaky tantara Railaimongo, Rasety, Rabe Mananjary, nangatahana zareo mihitsy tamin'izany fa tsy tanteraka. No hoe ny malagasy rehetra dia omeo zopirenena frantsay daholo. Zany hoe nangatahana zareo tamin'izany fotoana zany. Fa tsy tanteraka le izy. Eo ianao miresaka texte hoe décret. Za zany eto dia manintsy ny mpanao politika satria misy ny mihevitra amin'ny tena no tena mahay indrindra. Fa misy koa raha aman-dreny ny teny hoe ny lalàna tompoko. Ao nareo be dia be ny juriste. Dia tsy ny article ray no vakiana. Fa ny lalàna na ny constitution misy ifandraisany lalàna rehetrarehetra. Article 42 no naseho na indraindra tamin'izay. Ny article 42 dia hoe tsy manana ny zopirenena malagasy tsony izay malagasy mangataka ny zopirenena vahiny. Dia izay fotsiny no lazaina mivoaka malagasy. Article 42 io. Fa eto mba mitena nareo mpanao gazety rehetrarehetra mba vakio kely aloha ny article 45, ny article 90. Ny article 45 dia milaza hoe vakiko amin'ny teny frantsay. Dia vao vakiko amin'ny azavaiko amin'ny teny malagasy. Ary zay no isorako ny ray aman-dreny be Honoré Rakotomana. Tandreny fa tompon'andraiky ty anareo. Satria ny eritreritry ny olona dia ny ampizara ny ampiady amin'ity ny samy malagasy. Ny article 45 dia milaza hoe perd la nationalité malagasy le malagasy, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, touyen, est autorisé sur sa demande par le gouvernement malagasy à perdre la qualité de malagasy. Zany hoe ny article 45 dia milaza hoe afaka mangataka izay malagasy manana ny zopirenena hafa, afaka est autorisé sur sa demande amin'ny fangatahana zay ataony ary ekeny ny fitondram-panjakana fa very ny zopirenena mamalagasy anazy. Zany hoe est autorisé. Malhonnêteté intellectuelle ny ataon'olona rehetrarehetra zay tsy mamaky an'io article io. Article farany 90 dia milaza hoe les personnes nées de père et mère d'origine malagasy, quel que soit leur âge,
leur domicile ou leur résidence à la date du 26 juin 1960 ont la nationalité malagasy. Atao comme teny malagasy, mazahoany malagasy. Io zany milaza fa tsy voarara mihitsy ny fananana double nationalité eto amintsika. Atao comme teny malagasy izy mba ho azo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy hakanavaka. Ny olona rehetra izay manana ray na reny malagasy na firy taona monina sy mipetraka n'aiza n'aiza fonenany manomboka tamin'ny 4 jona 1995 dia manana ny nationalité malagasy. Eto dia manome hafatra satria miteraka débat be ity. Any malagasy rehetrarehetra vao nisy malagasy vao mifanena tany kanadianina mianatra any miasa ivelany izy fa manana nationalité malagasy. Hoe monsieur le président, tena mba azo vavainy io lalàna io fa tena zay tsisy tokony afaka malagasy anay. Dia zao ny afatra teneniko an'izao hoe aza matahotra nareo malagasy, malagasy ray, malagasy reny, fa tsy misy na iza afaka naisitra ny mamalagasy anareo. Andriamatosilo mialatsiny tena mialatsiny indrindra tompoko satria lasa ohatrany karazany miinsiste kely fa tena marina tiako hoe ianao ataoviny voaka malagasy eto androany mihitsy ny Andriamatosilo raha sitrakao citoyen frantsay ve ianao eny satria tsy mivalianao mihitsy n'izay. Gasikara afaka valianao mahitsy ve asirakao fotsiny tsy mila fanazavana lavareo. Ataoko mazava aminao ngamany efa nivaliko ianao tao anatin'izay fanontaniana izay. Mazava mahitsy tsy misy aloka ary ny ao anatin'ny foko iray manontolo no lazaiko aminareo teto. Nanontany Abraham ahoana nazahoana an'izay, nanontany ianao Gasikara dia efa mahitsy ngambany amin'ny valiteniko mikasika an'izay nationalité. Azafady Gasikara aloha ngamba tsika maraparana kely fa haiko hoe tena manitikitika hoe ianao fa efa memandrosa ihany koa ny fotoana efa roa ora mahery zay. Tsy manino raha sisako fotsiny Andriamatosilo satria le lalàna mantsy io fantatra hoe samy aby tentsika fa tsy namaly ianao Andriamatosilo hoe marina ve iny décret nivoaka iny décret de naturalisation iny fa tsy certificat de nationalité. Précision. Il y a précision. Valiko foana i Gasikara fa tsika Gasikara tsy hiditra ao anatin'ny resaka juridisme. Za mitondra fanazavana aminao eto fa milaza aminao Gasikara. Vao mandeha ianao 50 km mialana Antananarivo tsy misy mamaky loha amin'izany naturalisation zany vahoaka malagasy. Tsy resaka lalàna ntsony Andriamatosilo tsy resaka lalàna ntsony fa moral fotsiny ngamba matiako antanina hoe satria anao moa resaka andravoangy raseta marina zany zaka sopirina frantsay fa le resakantsika androany Andriamatosilo dia filoham-pirenena le resaka ary malahelo ianao mahita teratany vahiny manaparapara ny filoham-pireneko Andriamatoandro Rajoelina fa filoham-pirenena malagasy manana filoha frantsay. Malahelo ianao maheny teratany vahiny fanenara filoham-pireneko Andro Rajoelina no vainy Cédric malahelo Andriamatosilo ka izay no antaniko aminao hoe aminao ve mety zany hoe filoham-pirenena malagasy ravangy raseta tsy filoham-pirenena fa ianao filoham-pirenena malagasy filoha faratapon'ny folanan-day ianao filoha amin'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ianao zany rehetrarehetra zany no mahatonga atsika mametraka fanontaniana androany ny amin'ny hoe Andriamatosilo aminao amin'ny fomba madio tsy miangatra mety ve zany hoe filoham-pirenena malagasy manana filoham-pirenena hafa manana filoham-pirenena vahiny ary raha miresaka frantsay tsika miteraka devitra zany hoe le firenena nananjanaka atsika mihitsy ary ny farany dia tsotra raha ohatra ka ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena manaiky ve ianao Andriamatosilo anaisotra na analan'io firenena mafrantsay anao io ho an'ny Madagasikara tofoka. Ya. Uno i
mba tiako igasikara mikasika ny zavatra teneninao teo moa reny communication ivelany reny hitako reny olona manakaramany reny mieritreritra reny hoe avoa fa tsy akitika ana reny ary tsy avoa faharoa ny teneninao teo dia ny hoe manimba saina le izy fa fanteneniko anao teo mba fantatrao hoe gasikara Nicolas Sarkozy est d'origine hongroise. Filoham-pirenena frantsay. Fa tsy nisy mihitsy mpanohatra hoe tsy mila filoham-pirenena hongrois zay. Raha izay. Faharoa manarakarak'izany zany, nisy an'le décret iny hitanao. Nisy sinito Emmanuel Valls no nisiny an'le zany tsy mandany misy an'iny. Efa nazavaiko anareo teo ny antony. Fa Emmanuel Valls zany prime ministre français d'origine espagnole. Fa tsy nisy mpanao gazety mihitsy ny tena anazy hoe ianao ve dia malaiko fa tsy ho espagnol tsony fa ny asa no tsarain'olona anazy ka tsarao amin'ny asa koa fa aza tsaraina amin'ny zavatra Matukiana